Mbola mafaly hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo miarabantsika mahatratra ity alarobia fa 2020 ny volana novambra taona ny 2025 ao tanatin'izao sakafom-panahy anio zao ary ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe mandrasa ho avy ny tompo ivavaka isika ry havana. Manoloana ny seza fiandriananao indrindra Andriamanitra no hideranay sy ankalazanay anomezanay voninahitra anao. Derainay anao tompo fa miendrika anao zany noho ny fitantananao sy ny fitsumbinanao anay hatrany ny amin'ny fiarovanao anay tamin'ny loza maro isan-karazany velonay ny zaitra-pamonjena mahatratra izao fotoana izao. Ny tenenanao aminay tena entina hiderananao daholo zany rehetrarehetra zany tsy takatry ny sainay tokoa tompo. Ny fahalehibeazanao sy ny herinao ary ny fitiavanao ihany koa. Eto izay Andriamanitra dia mangataka indrindra ny fanatrehanao feno sy tanteraka izao fotoana izao ny tenenanao aminay tsirairay avy ihany koa satria ny teninao fanilo ny tongotray fahazavany lalanay. Dia mitenena ary Jehovah Tompo fa miainanao ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny sakafom-panahintsika amin'ny tean'io ity dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30 ka ny 7 voalohany no vakiantsika amin'izany. Salamo 7:30 ny 7 voalohany na ny hoe 9 voalohany hatramin'ny 7 no vakiana amin'izany ary izay no anjara sakafom-panahintsika anio indray. Toy izao mifaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Nataon'i Davida aoka tsy hirehitra amin'ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialona ny mpanao meloka fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Matokian'i Jehovah ianao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay ireny ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rary no anao tahaka ny mitatao vovonana. Miantomombena tsara miandra ny Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia ny amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo hanapaka ao am-ponareo anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity salamo ity ry havana dia salamo nosoratan'i Davida moa araka ny efa hitantsika teo ihany ny vakiana tamintsika teo nataon'i Davida. Dia tamin'ny fotoana izay nisiny ny fahadisom-panantenana teo aminy sy ny fahitany ny olona ratsy manan-karena sady sambatra amin'ny tsilailay eny amin'ny pisina fa ny olo-marina kosa sahirana be mpanenjika ary mampanontany tena ihany tokoa anie le izy hoe aiza ary ny rariny amin'izany, aiza ary ny fa maninona ny ratsy ny tao mandresy, azo antoka ve ny fiainana ara-panahy ao anatrehan'izany. Ary ao anatin'izany fisavorovoroana fisalasalana izany Davida no mitondra afatra mazava ary entina amintsika ihany koa ny afatry ny tenin'Andriamanitra ka ilazana hoe aza misafoka e, aza malahelo e. Andriamanitra no mitana ny fotoana, Andriamanitra no mahita ny rariny ho anao. Rehefa miresaka tsika hoe aza misafoka, le teny hoe safoka manko avy any amin'ny teny hebreo hoe hara dia ny dikany hoe hara zay de hoe mahay hevitra na hoe mandray décision malakilaky be mihitsy na hoe mirehitra fahatezerana be le raha amin'ny dessin animé zao le izy de le mivoaka setroka reny mihitsy ny olona zany fa lazainy eto hoe aza misafoka, aza avela hivoaka setroka ny orona, aza romotra
fa izao matokia an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra efa enitsika tamin'ny sakafom-panahy faraparany teo le hoe matokia de midika hoe miantehera, aza tapahana amin'ny fifandraisana, miantehera tanteraka amin'Andriamanitra ianao ary aza tapahana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary eto moa le manomboka any amin'ny andiny fahaenina sy ny fahafito any le hoe miandrasa any Jehovah ianao de mila miandry amin'ny faharetana sy ny finoana zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Aza misafoaka amin'ny ratsy fa matokia any Jehovah. Ahoana moa zany hoe aza misafoaka amin'ny ratsy zany? Ao amin'ny mpanao salamy no tena ahitantsika betsabetsaka any amin'izany hoe maninona no miadana, maninona ny ratsy fanahy no miadana, fa maninona ny mpanao ratsy no lasa mpanan-karena, fa maninona zay manao ny marina be mpanenjika, sahiran-dava, manitra velona eny. Mety mahatezitra zany indraindray rehefa kanefa aza misafoaka, aza manaraka an'izany lalan-tsaina izany ianao, fa Andriamanitra kosa mijery ny fiainanao. Zay ny le nitenenina tamin'ny voalohany teo hoe matokia ny fitondran'Andriamanitra ianao, miantehera tanteraka amin'Andriamanitra ianao. Ka rehefa miteny zany hoe aza misafoaka ny amin'ny ratsy fa matokia any Jehovah de tena tian'Andriamanitra itsika tsy banjiny am'izay ratsy ataon'ny olona fa hibanjina kosa amin'ny fahatokianan'i Jehovah herery any. Raha miresakitsika le hoe hahateo de entina ilazana ihany koa nefa nino hoe firehetam-po, fa le firehetam-po lazaina amin'io tsy avy amin'ny fanahy fa firehetam-po entin'ny fahatezerana foana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, aza taitra, aza misafoaka ny amin'ny ratsy ataon'ny olona sasany, fa izao matokia tanteraka any Jehovah ianao, matokia an'Andriamanitra ianao. Tonga am'le fitenenitsika malagasy 5 ny anazy fa ny ray andro atsika avelao ny ratsy fanahy anao n'izay ratsy ataony any, fa ianao kosa matokia any Jehovah, miarahany Jehovah mandrakariva, aza manaiky hiala eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao, manaova ny tsara ary matokia ny fitondran'Andriamanitra, manaova ny tsara tsy ampy kely, manaova ny tsara mandrakariva ary matokia ny fitondran'Andriamanitra, manaova ny tsara mandrakariva ary matokia ny fitondran'Andriamanitra. Rehefa ianao no manao ny tsara mandrakariva, Andriamanitra mitondra anao amin'ny lalana marina, amin'ny lalana tsara. Le hoe asa tsara anie zany de asa mahitsy fiainana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra zany. De manaova ny tsara mandrakariva fa ianao rehefa manao ny tsara de tonga any amin'ny Korintianina voalohany 5:15 ianao maefa be mandrakariva amin'ny fanompoana ny tompo, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Le fikelezanao aina ao amin'ny tompony zay le hoe manao tsara mandrakariva. De aoka ianao hametraka ny fo sy ny fanahy feno fahatokiana ny fitondran'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny aminao hoe fa izao mahalala zay hevitra heverako anao. Ianao io zany, Andriamanitra manana zay hevitra heverana anao, tsy ny hevitrao fa ny hevitr'Andriamanitra, tsy ny fanirianao fa ny fanirian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary zay le hevitr'Andriamanitra zay le hitondrany anao, zay no hitokiso, matokia tanteraka n'izay fitondran'Andriamanitra sy fitarihan'Andriamanitra zany. Fa ny fahatelo ry havana de izao, miandrasa am-pahatoniana, miandrasa am-pahatoniana, miandrasa am-pahatoniana. Ary ny loha hevitra atsika anie am'izao volana novambra zao de mandrasa ho avy ny tompo, mandrasa am-pahatoniana ry havana.
fa Jehova no mampamirapiratra ny tavany aminao rehefa manana ina moa fiandrasana fo miandry ianao a de tadio le firitsiny 5 adala sy 5 endry ianao zany mahay miandry ampatoniana ny fiverenan'ny tompo ny fiavian'ny tompo rehefa kelikely tsika de ankalazany zany hoe fiavian'ny mpamonjy zany fahaterahan'ny mpamonjy zany ary zay le antsoinatsika mba andrasatsika hatrany andraso ampatoniana fa Andriamanitra de mampiseho hatrany ny fahamarinana Jehova de mampamirapiratra ny tavany aminao ary Jehova manandratra ny tavany aminao ary Jehova manome anao ny fiadanana zany anie ny lazaina eny amin'ny nomeria ny asan'Andriamanitra no tsy maintsy tanteraka zay sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy efany aminao ary zay le tenenany amin'ny Exodosy 4:12 Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa le hoe andikan'izay de mila miandry an' Jehova ampahantoniana ianao tadidio ry havana fa rehefa nitenenin'Andriamanitra n'izany ry Josoa rehefa nitenenin'Andriamanitra n'izany ny zanak'Israely ka nisy ny safoaka atao hoe zay zany de tsy andeha hiady fa lasa nandeha niady zay nandeha niady tany treto volony dora maty daholo fa izay tsy nady kosa miandry an' Jehova de zay miandry an' Jehova hoy ny ao amin'ny soratra masina de mitombo hery elatra no iakarany tahaka ny an'ny voromahery aza miazakazaka foana ry havana ho amin'ny zavatra zay tsy nantson'Andriamanitra anao fa antson'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao mba hahatonga anao iandry ampahantoniana fa ho avy ny tompo tsy fantatrao ny fotoana hiaviany fa mandrasy tsy fantatrao ny lera zay hatongavany fa mandrasy tsy fantatrao ny andro zay hatongavany fa mandrasy tsika malagasy raha teo de miteny an'izao hoe zay maharitra vadiny andriny zay tsy maharitra vadiny kelikely ivavaka isika ry havana misaotra anao zay ry tompo Andriamanitra rainay eo fa lehibe ny fitantananao ary matoky izany zay de misaotra anao meo anay ny hery avy aminao mba hahatonga anay tena hoe atoky tanteraka ny fitondranao Andriamanitra ary iandry ampahantoniana ny fiavinao ho vonona ny amin'izany zay de misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy amen samita in'Andriamanitra indray ry havana mirary soa daholo